vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba asa dia manonona ny fiadanany tompo atsika mianakavindray tompoko atao anatin'ity tokantrano na fiarakodia na toerana manokana zay afahantsika mifampiresaka indray amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina amin'izao andro anio izao manana ny lanjany tokoa ny zavatra ho resantsika eto androany a noho izany dia maniry raha toka mba aharitra hatramin'ny farany a izao sianao a amin'ny fiarahantsika eto amin'ity fahita lavitra na onjapeo a indrindra moa atao anatiny ity Facebook na YouTube ity iaraka ivavaka tsika tompoko a ary eo anatin'ity ivavaka ity dia ny baiboly dia milaza manao hoe ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra zao sianao dia efa nohamarinina tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy noho izany indrindra dia raha ny fijerin'ny olona manodidina anao dia tsy misy fahamarinana eo aminao na kely aza kanefa ny tompo dia efa nanamarina tamin'ny alalan'ny rany ary zany mahatonga ny soratra masina milaza manao hoe ny fiasan'ny vavaka ny marina zany hoe reo olona izay nohamarinina tamin'ny alalan'ny rany Jesosy dia marina ny fijerin'Andriamanitra azy ka ivavaka tsika amin'izao fotoana izao raha toka sanatry marary ianao na mety misy olana manokana ao anatin'ity ivavaka zay ho ataoko so ataontsika ity a dia isikasika Andriamanitra lehibe ho anao a mba nasitrana ny tompo anao izany ivavaka tsika tompoko ry Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitro ianao ilay Andriamanitra mpamorona tsy ainam-piandohana rehefa nanota ny olombelona ka narary dia lasa Andriamanitra mpanasitrana ianao lasa Andriamanitra manao fahagagana ianao lasa Andriamanitra mpamindra fo ianao ankehitriny tompo a dia misy sokajin'olona maromaro ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao ao ny marary eo amin'ny tratrany dia somary mikohoka kely zany ao ny marary any amin'ny ilakibony any ao ny marary any amin'ny lamosiny ao no tena aretina any amin'ny maso any amin'ny rein any amin'ny voavony any amin'ny aty misy ndraiky ony tsy mahita tory misy ndray aretina ao anatin'ny fo vokatry ny ratra-po sy ny alahelo ny ao ny mety ratra-pitiavana misy any koa karazana aretina tena avy amina mosavy na aretina avy amin'ny mikroba fotsiny tsotro zao ny baiboly dia milaza ao amin'ny salamo tena am'zato manao hoe manasitrana ny aretina rehetra koa na inona tompo aretina mahazo an'reto olonreto dia ianao manasitrana ny aretina rehetra ny dikapoka taminao ny fanasitranana ny aretina rehetra noho izany amin'ny anaran'i Jesosy a miala ny asan'ny devoly miala ny aretina miala ny herin'ny maizina amin'ny anara-maherin'i Jesosy toerina ny aretina rehetra miala amin'ny anara-maherin'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy potehiko amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina ratsy rehetra zay mahazo an'ity olo ity ny herin'ny fanasitranan'Andriamanitra dia tononoko an'izao mpanompo vavin'Andriamanitra sy mpanompo lanao zao tompo a amin'ny anaran'i Jesosy za dia manona fanasitranana sy fanafana ho anao a amin'izao fotoana izao amen mamerina ny fiarabana ho antsika tompoko amaky andalo an-tsoratra masina asika atao amin'ny bokon'ny Malakia toko faharoa Malakia toko faharoa misy an'izany Malakia zany moa zany a dia ao alohan'ny filazantsarany Mattio no misy azy
Ny andininy fa 12 sy ny manaraka amin'ny anarany Jesosy manao hoe ary faharoan'izany dia izao koa no ataonareo: saroana nareo ranomaso sy fitoamanina ary fisentona ny altaran'i Jehova, ka tsy mba jereny intsony ny fanatitra ary tsy handray fakasitrahana avy amin'ny tananareo izy. Nefa hoy ianareo: nahoana? Satria Jehova no vavolombelona ny aminao sy ny vadiny fahatandroanao izay nofitahanao, na dia ny namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy izy. Moa tsy nisy anankiray nanao izany va? Nefa mbola nanam-panahy ihany. Fa inona ny rehefa no tadiavin'ilay anankiray taranaka araka an'Andriamanitra? Koa tandremo ny fanahinareo, ary eo koa tsisy amitaka ny vadiny fahatandroany, fa alako ny fisaoram-bady ho Jehovah Andriamanitry ny Israely, sy ny fanosenana fampahoriana amin'ny fitafiny hoy Jehovah tompony maro. Koa tandremo ny fanahinareo, ary aza mamitaka ianareo. Ny raha mijeritsika ny tamin'ny tantara ny famoronana dia rehefa vitan'Andriamanitra ny zavaboary rehetra dia zao no teny soratra masina izay voasoratra fantatsika tsara manao hoe andeha isika ozy hamorona olona tahaka ny endritsika. Zany hoe ny olombelona dia noforonon'Andriamanitra hitovy endrika aminy, amin'ilay endrika ilay pahary. Ny atao hoe ny endrika sy ny bika sy ny tareha tsy mitovy. Raha milaza izy manao hoe mitovy tareha dia voasoratra ao anatin'ny Baiboly fa i Adama dia niteraka tahaka ny tarehany mihitsy dia iseta. Zay le hoe mitovy ny tarehany, mitovy amin'ny ray mihitsy ny tarehany. Fa raha vao miresaka hoe endrika dia ao anatin'io endrika io eo aloha izany mazava ho azy ny tarehy, fa ao anatin'izay koa ny toetra, ao anatin'izay koa ny fihinana, ny zavatra sotroina. Zay le hoe mitovy endrika amin'Andriamanitra, mitovy fomba amin'Andriamanitra, mitovy raha ny marimarina kosa dia hoe mitovy fahalalana fa saingy. Ozy voalaza amin'ny Baiboly manao hoe nataon'Andriamanitra ambany kely no Andriamanitra fotsiny olombelona, zany hoe nataony mitovitovy. Zany no lanja sy ny valeur ny olombelona tany am-piandohana. Zay le hoe namorona ny olona tahaka ny endrika Andriamanitra. Ary anisan'ny nampiavaka ny olombelona zay narahandreo zavaboary rehetrarehetra dia tsy vitany hoe nampanjakan'Andriamanitra fotsiny ny olombelona, fa nanorenan'Andriamanitra ny fanambadiana, ny fitiavana. Nataon'Andriamanitra ahity vehivavy anankiray ny lehilahy anankiray, na ity lehilahy anankiray ny vehivavy anankiray. Diso izy voalaza amin'ny Baiboly hoe ho nofo iray ihany izy anankiroa na izy roa. Natambatr'Andriamanitra ho iray ireo olona ireo. Jereo tsara fa rehefa nanambatra ny olona Andriamanitra dia ambaran'ny Baiboly fa lasy vavy no namoronany azy. Dia ireo natamatr' ho mpivady, tsy lehilahy samy lehilahy, na vehivavy samy vehivavy, na olombelona sy ny biby, na hoe lehilahy anankiray dia vehivavy anankitelo na vehivavy 12, na hoe vehivavy anankiray dia anankiroa ny vadiny, tsy zay, fa ny ara-boajanahary ary ny planin'Andriamanitra dia olona
anankiray novadiny olona anankiray. Ary raha nisy zavatra novatsian'Andriamanitra nivantana atao anatin'ny baiboly hoe tena novatsian'Andriamanitra dia ny olombelona no novatsian'Andriamanitra. Zany hoe ny famatsiana rehetra zay ilain'ny olombelona dia nomen'Andriamanitra. Napidina izy avy any an-danitra fa saingy efa be lehibe ihany koa ny zavatra noforoniny dia noforoniny ny tsy anan-java-mahory ny olombelona. Itsika nefa mahalala ihany koa fa raha nisy zavatra halany devoly indrindra ary nompitehany devoly voalohany dia tsy ny toetrandro hoe tsisy tsony ririnana, tsisy tsony lohataona, tsy ny zava-maniry, fa tao amin'ny Adama sy Eva, tao amin'ilay tokantranon'ny Adama sy Eva no nidiran'ny devoly voalohany indrindra. Ary fantatsika tsara fa tao no nidiran'ny fahotana. Ary rehefa tafiditra ny fahotana dia mazava ho azy fa tafiditra ny fampatesana, tafiditra ny aretina. Reo zany no vokatry ny fahotana daholo: fahafatesana, aretina, ozona, asana devoly maro isan-karazany tamin'ny alalan'ny fahotana izay tafiditra tao amin'ny Adama sy Eva no nahatonga an'ireo zavatra rehetra zao. Nanomboka teo dia nisy drafitr'Andriamanitra, tsy hoe niova fa nampifanarahan'Andriamanitra indray amin'ny hoe ahoana indray ny fomba amonjena an'ireto olona zay lavo reto. Zay indray drafitr'Andriamanitra zay zavatra zay. Raha ny marina zany dia arak'ilay hoe endrik'Andriamanitra zay ny olona dia hoe nanana ny fomba an'Andriamanitra, nanana ny toetra an'Andriamanitra, ny hinana ny fihinan'Andriamanitra, nanana ny toe-tsain'Andriamanitra, ny momba an'Andriamanitra rehetra dia tao aminy avokoa. Fa saingy izao no ilay fahotana tafalatsaka tao anatin'ny fahotana dia rava zay rehetrarehetra zay, rava zay rehetrarehetra zay. Dia raha mandinika tsika ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dehibe dehibe ny olona marary ny fony. Eo ny hoe vokatry ny krizy, vokatry ny mety hoe rava-fananana, tsy anasa, mankarary fo daholo zany. Fa anisan'ny zavatra iray tena mankarary ny fon'ny olona, mampidina tension na mampiakatra tension na mampisy palpitation, mahatonga ny vehivavy anankiray 20 taona dia efa mitovitovy amin'ny renim-pianakaviana 17 taona na 13 taona. Na rangahy anankiray, ianao tsy mahalala mihitsy hoe 20 taona izy fa mitovitovy amin'ny olona 17 taona, dia gaga ianao izy ilay fitenenana hoe ay ve ty olona ity mbola tanora kely fa antitra be ohatry ity. Inona mahatonga an'io? Aretina ao anatin'ny fo vokatry ilay olana ao anatin'ny tokantrano. Ary ny tsy fahafantaran'ny olona ry havana malala amin'ny tompo ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra. Averiko tsara, tsy fahasarotam-piaron'le vady anankiray fa fahasarotam-piaron'Andriamanitra ny amin'io resaka tokantrano io. Raha fantatry ny olona ny lanjany, raha fantatry ny olona ny valeurany, raha fantatry ny olona ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra dia tsy hisy olona naonao foana eo amin'io resaka fiainam-pitiavana io. Ndahoany averitsika vakina ilay an-dalan-tsoratra masina teo dia ozy izy nyvoalaza amin'ny baiboly: koa de tandremo ny fanahinareo ary eo koa tsisy amitaka ny vadany fahatandroana. 9:12 falako ny fisoram-bady ho Jehovah Andriamanitry ny Israely sy ny fanosenana fampahoriana amin'ny fitafiny hoy Jehovah tompony maro, koa tandremo ny fanahinareo ary aza mamitaka ianareo. Miverimberina tsara dia ozy izy hoe tandremo ozy ny fanahinareo. Ny zavatra mahavariana ry havana
tsy nampitandrina mihitsy Andriamanitra manao hoe tandremo sao de mararynareo raha mijangajanga, tandremo fa isy sida, tsy zany voalaza eto fa rehefa miresaka n'lay fiainam-pitiavana izy satria ino no foron'ny tanany tena hoe ny asa tanan'Andriamanitra mihitsy, de ozy izy manao hoe tandremo ny fanahinareo. Zany hoe amin'ny fotoana ny olona iray zany, misy lehilahy anankiray na vehivavy anankiray manosonosy ny tokantranony, manao tsinotsinona ny tokantranony, de any amin'ny fanahany mihitsy ny voadona, any amin'ilay fanahany mihitsy no voa, satria ozy ny soratra masina eto manao hoe tandremo ozy ny fanahinareo ary aoka tsisy amitaka ny vadany fatandroany. Io ary havana zay ny mahasarotra ny fanambadiana. Ny fanambadiana zany sarotra ary vitsy ny olona tena hoe miaina ao anatin'izany fahasambarana zany ao anatin'ny tokantrano rehefa manomboka miamandroso taona io, fa be de be ny rava eny an-dalana eny, betsaka ny potika eny an-dalana eny, satria ny antony tsy mahalala n'ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra sy ny lanjany atao hoe tokantrano na ny fitiavana ny olona anankiray. Eto zany zao ozy izy miresaka tanora aloha zany, eto zany aloha hoe aza mamitaka ozy mivadiny fahatandroanao. Miresaka tsika eto makasika ny tanora aloha. Ny lehilahy iray na ny vehivavy tanora anankiray, raha ny marina ato anatin'ny baiboly de tsy misy an'izany hoe manao sipa zany, hoe classe 4e na 3e de mahita ny namana eny an-dalana eny miaraka amin'ny mety hoe olon-tiany, de azakazaka koa ianao hoe za koa mba andehanao. Ny fanontaniana apetraka nefa de hoe misy ankizy 13 taona, 14 taona, 15 taona de anao sipa, de eritrereto fa raha classe 4e na 3e ka mbola eritreritra no hoe any amin'ny ambaratonga ambony, eny taona na 7 taona zany de ifampitaritaritry eny. De azo antoka ve fa tena ho tafajoro zany fiaina tokantrano zany ankizy zany. Raha tena tokantrano mpanompon'Andriamanitra na kristianina de miveriny tsika amin'ilay voalaza ny tenin'ny soratra masina zay novakitsika teo manao hoe koa de tandremo ny fanahinareo ary eo ka tsisy amitaka ny vadany fahatandroany fa alako ny fisaoram-bady hoy Jehovah Andriamanitra ny Israely. Ry havana ny resaka fitiavana na ny resaka fanorena na tokantrano de tsy andrakandrana hoe andramako itsy ka rehefa tsy azo azo izy de ohatrany sanatria ohatrany vidy voasary hoe marikivy ty mandariny ty fa hosoloko grefy, de tsy azo azo le grefy hoe ohatrany misy bibikely izany fa aleo mividy an'le orange be reny, tsy izany re tompoko. Fa Andriamanitra de tena mankala ozy ary tsy mankasitraka mihitsy ny fisaoram-bady. Le fisaoram-bady resahany eto moa zany de le hoe fisaraha-panambadiana, famitahana n'ilay olona zay efa nikenao teo anatrehan'Andriamanitra, ilay olona efa nikenao fa hiara-dalana aminao. Io moa zavatra mampalahelo am'izao fotoana zao de araka ny teniko teo aloha de izy hoe be dehibe mihitsy ny olona mitondra faisana amin'io resaka tokantrano ary marary fo. Tsy mbola nisy olona de namony tena loatra, tsy de fa eny loatra hoe namony tena izy no resaka trosa, na namony tena izy fa tsy ninakanina, fa ny akamaroan'ireo olona zay namony tena de voadona ara-pitiavana avokoa, voadona ara-pitiavana.
misy amin'ny lehilahy randray mamitaka ny vadiny dia manitsakitsaka ny vadiny dia avelany eo ny vady aman-jana ny fizy lasa makafy ara-nofo any ivelany any dia mieritreritra hoe mahazo aina mieritreritra hoe mahazo fafinaretana fa tadidio tsara fa eo anatrehan'Andriamanitra tompoko, eo anatrehan'Andriamanitra tompoko. Dia ambarany baiboly fa ozy izy manao hoe satria Jehova ny vavolombelona ny aminao sy ny vadiny fahatanyranao izay no fitahinao na dia namanao sady vita fanekena sady vady efa vita fanekena taminao azy. Eo no tsara ozy Andriamanitra ozy no vavolombelona ary teo anatrehan'Andriamanitra ihany koa no nanaovana fanekena. Ary sao dia mieritreritra ianao hoe nariko ty dia aka an'ity dia milamina fotsiny amin'izao dia ary misy olona marary fo na mety maty mihitsy fa ilaina mitaka ty dia mieritreritra ny tenany hoe tafita sy ty milamindamina fa eo anatrehan'Andriamanitra tompoko ny fitiavana raha ny fanaky tamina fitiavana lehilahy anankiray na vehivavy anankiray ianao dia teo anatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ny vavolombelona ary teo no nanaovana zany fanekeny zany. Ozy izy ato amin'ny filazantsaran'ny Mateo 7:20 dia zao ny ambarasoratra masina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Mateo 7:20 no vakitsika eo amin'ny andininy 7 manao hoe hoy ireo taminy nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisoram-bady sy hisaotra azy. Ary hoy Jesosy taminy ny amafy ny fonareo no namelany Mosesy anareo hisao-bady fa tamin'ny voalohany tsy mba toy izany, tamin'ny voalohany tsy mba toy izany fa lazaiko aminareo nazovo no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Sarotra zany teny zany kanefa zay ny fahamarinana yavana, zay ny fahamarinana. Ozy izy hoe nahoana ary ozy Mosesy nanome taratasy fisoram-bady dia nambarany baiboly noho ny amafy ny fonareo izy zany ny olona mafy fo zany no manao an'izany fa tsy mba tahaka an'izany ozy tamin'ny voalohany, tsy mba toy izany tamin'ny voalohany fa nazovo no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany. Zany hoe raha toka mijangajanga le anankiray ka hita pirofo hoe io fatratra mijangajanga tamina le vehivavy anankiray na lehilahy anankiray ny ankilany sanatria dia zay no manome alalana ny baiboly hoe afaka misaraka ilay olona. Hitanareo zay ho any mahatonga le hoe manana ny lantsany sy manana ny toerany ny resaka fanambadiana eo anatrehan'ny tompo. Ity misy karazana torolalana anankiray zay mba omeko ny tanora aloha ho an'ny tanora anankiray zany iroso amina fanambadiana tsoatsy na efa eo andalam-piomanana. Eno tsara misy amintsika indray mametraka fanontaniana manao hoe ny vady ve anjara sa safidy sa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Dia ozy izy mivolaza amin'ny baiboly manao hoe ny vady endry dia lova avy amin'i Jehova. Zany hoe ny vady zany dia lova omen'Andriamanitra fa saingy zao nefa amin'ny maha-olombelona tsika dia nomen'Andriamanitra saina andinika, nomen'Andriamanitra sitrapo manokana ary ao anatin'izay sitrapo sy ny maha-olona tsika izay dia tsy maintsy tsika mifampiresaka amin'Andriamanitra manoloana ny safiditsika sy ny fanapahan-kevitra. Fatsadio tsara fa rehefa tsy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny safidin'ny olona anankiray na ny fanapahan-kevitry ny olona iray dia rehefa diso ny fanapahan-kevitra na diso izay safidy izay
dia mitondra nenina mandrakizay. Za moa matetika dia manoro hevitra ny tanora tahaka an'izany hoe zao mangatafoana amin'Andriamanitra ny amin'ny hoe anampian'Andriamanitra anao amin'ny safidy sy amin'ny fanapaka-hevitra raisinao eo amin'ny fiainana, na eo amin'ny tontolon'ny ara-pitiavana io, na eo amin'ny tontolon'ny asa io. Satria ny fanapaka-hevitra diso, ny safidy diso dia mety ho nenina mandrakizay. Ndray andro tadidiko tsara nisy ramatoa kely tanora nresaka tamiko, manodididina ny 30 taona eo izy io. Dia nanambady olona izy zany efa somary zokontsokony, zany hoe manatombotombo kokoa ilay taonan'le rangahy zany. Fa io rangahy io indray tena manana ny maizy azy, satria olona manana ny maizy azy izy, manambola endry be, tsy mifoka sigara, tsy misotro toka, tsy mijangajanga, tsy miloka. Ny vola karamany dia omeny an'le ramatoa daholo. Dia misy elanela taona be samy any amin'izy mivady. Fa ilay ramatoa zany ny nampalahelo taminy dia tia mijidradidra ny vadiny io, tia miady amin'ny olona io, tia manao tsinotsinona ny vadiny io, ilany vaniny foana. Ary nisy vanim-potoana mba tafaresaka tamiko zany le ramatoa kely. Dia rehefa tafaresaka dia notantarainy le zavatra nisy, satria efa saraka moa zany zareo, efa saraka ry zareo. Dia le rangahy zany nampianatra azy manao hoe madama, ovay ny toetranao, za tsy mampirafy, za tsy misotro, za tsy miloka, za manaja anareo mianaka, ovay ny toetranao, aza ataonao an'izany Dia zao zany teny le ramatoa, za rangahy ty tsy te lalana zany fa ianao tena endrikendreny fotsiny zany le rangahy, ianao tena mampirafy ianao mampahory ianao sy ny sisa. Dia tafasaraka moa ry zareo taty aoriana. Rehefa tafasaraka dia zao zany teny le rangahy manao hoe hiala eto amin'ity trano ty rehefa roanao, ary tsy miverina eto aminao tsony mandrakizay. Dia le ramatoa mieritreritra zany hoe somongamonga an'le rangahy. Dia nomeny teny mahery be le rangahy, mandrarako mandiana fa tsisy ilako anao, zay olo loatra anao zao ve? Lasa le rangahy. Dia nieritreritra izy hoe hiverina le rangahy, tsy niverina tsony, sady zany tsy mifampitelefônina. Tany le rangahy tany nanambady olo-kafa, fotoana vitsy tao aorianan'io dia nanenina le ramatoa, nanenina amin'izay. Dia mitady an'le rangahy zany dia nifompona tany amin'ny tany hoe miverena fa zany tsy tena tsy vokatry ny foko nanaovako an'ireny, maivava, tena maivava loatra. Ary io koa misy zavatra indraindray tandremana eo amin'ny resaka fiainam-pitiavana, io resaka vavavava io, le teny mahery io, teny mandratra ny ankilany, teny manimba fo, hoe rehefa miteny ianao hoe tsara iko zany rangahy tya, za koa tsy mivaky loha aminao ramatoa tya. Fa tsy zany Andriamanitra raha namorona ny fanambadiana, tsy namorona hoe misavy ritahina roroa, fa araka ny teniko taminao zavatra mahasary piaro ary sarobidy amin'Andriamanitra loatra zany resaka fanambadiana zany. Nampalahelo moa taty aoriana nanambady olona anankiray zay le ramatoa. Dia rehefa nanambady olona anankiray izy, io rangahy io sady mamo, no misotro toka, no mifoka sigara, tsy mikarama, tena olona manahirana, zay le teneniko atsika ho za hoe ny safidy tompoko dia ataovy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina alohan'ny fanapaka-hevitra. Raha anambady ianao, tsy fahotana ny manambady, satria Andriamanitra namorona an'izany. Afaka mangataka amin'Andriamanitra ianao hoe Andriamanitra apetrako aminao ny safidin'ny foko sy ny saiko. Zay anankiray. Fa zavatra faharoa ngeza be dia ity, ozy le voalaza amin'ny Baiboly teo manao hoe alako ozy ny fitsangajangana, alako ozy ny fisaoram-bady, alako ny fitsangajangana. Eritreretonareo anie hoe raha misy zavatra tena mampijaly sy mampahory dia amin'io resaka tontolon'ny fitiavana io. Ary mahatonga ny krizy ara-ekônômika isa-tokantrano, krizy ara-tsosialy, krizy ara-panahy,
manome forma gravy ao anatin'ny tokantrano dia sanatrean'izany misy tsy firaisan-tsainao, misy mety manitsakitsaka ny anankiray na mijangajanga ny lana ny vavy. De rehefa manao an'izany ny anankiray de mitondra krizy ara-ekônomika, ara-panahy, ara-sosialy, manao forma gravy ao anaty tokantrano. Masina ny fanambadiana, masina ny fitiavana, masina ny resaka tokantrano, masina ny fanekena sy ny fianianana zay natao teo anatrehan'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny vavolombelona, ary zay nekenao teo anatrehan'Andriamanitra de tsy azonao hitsakitsahana, satria de iony ianao amin'ilay mpanao ny lanitra sy ny tany raha toka manitsakitsaka ny tokantranonao. Amin'izao fotoana izao raha ohatra ny tsy problème amin'ny olona izany. Io reka fiainana samy manana azy fa aza mifampitsara. Tato ato moa zany le verset manao aza mba amitsara mba tsy ho tsaraina. Malaza be mihitsy iny. Hoe raha misy olona anankiray hito zao fa manitsakitsaka, hito zao fa mijangajanga, nefa izy mpanompon'Andriamanitra, nefa izy mivavaka, nefa izy mandray fanasan'ny tompo, mandray mikirakira asan'Andriamanitra. De mieritreritra ny tenany izy fa mandeha ho azy io fiainana io. Efa lasa fahotana normal. Zao foana nitadio Andriamanitra tompoko. Tsy miara-miasa ary tsy miara-mandeha amin'ny olona anankiray milalao fahotana na milalao fijangajangana. Tsy miara-miasa. Ianao afaka manao asan'ny tompo foana anie. Ianao afaka mivavaka foana. Ianao afaka midera sy manara-tanana foana fa Andriamanitra tsy miainao sady tsy miara-miasa aminao. Ary be dehibe ny olona mieritreritra ny tena manao omban'Andriamanitra izy mataona olona fanahy ao amin'ny tompo. Nefa izy mijangajanga. Dia miara-miasa amiko Andriamanitra. Tsy miara-miasa amin'ny olona mijangajanga Andriamanitra. Eno tsara zay lazaiko aminao Ndray andro ao anatin'ny Baiboly, raha tsarotsika tsara ny tantaran'i Davida mpanjaka. I Davida mpanjaka anie no naharesy an'i Goliaty. Naharesy ny fahavalo be dehibe reo Filistina, reo be dehibe ny fahavalo resin'i Davida. Fa ndray andro lavo izy, io ny tsy resiny, lavo tao anatina fijangajangana, nangalabadin'olona. Fa io fahalavona zay nazo anazy indray mandeha io no nampikorotana ny fanjakana zay nentiny, no nasimba reo taranan'ireo zanany mihitsy. Io fahotana zay nahazo azy io, ary zay no mazava-dozan'ny fahotana. Io tsy misy hoe olom-bosit'Andriamanitra, na mpino, na mpindraikitra, na pasteur, na mpanao délivrance, na mpiandry, ka hoe afaka manota spécial izy fa izy mbola olom-bosit'Andriamanitra. Tsy izany tompoko. Voakio tsara mbola azan'ny Baiboly. Fa tsy izany. Fa rehefa manota eo anatrehan'Andriamanitra de mitovy daholo ary mijinja ny vokatry ny fahotana ny olona zay nylalao fahotana. Ary zay no mahatonga miteny amintsika, satria zao moa ry havana vanina ny farany zao. Ngamba mety misy miteny manao hoe pasteur sao de mbo tsy zany aloha nitorina fa mila pahirezina ny olona aloha zao, satria ny olona ny reraky ny confinement, reraky ny tsena tsy misy, reraky ny tsy mahazo vola ny sasany, ao ny tsy mahazo tosika fameno sy ny tsinjo vatsy. De reraka mila fampahirezana aloha zao ny olona, mila n'le tenin'Andriamanitra reny le hoe zay tainao Jehovah de voatamandrakizay zao ny ilaina. Tsy diso zany fa ny lalana natongavana amin'izany de ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. So de sanatrian'izany hoe ao anatina krizy ny firenena de ndrandray tratrany mena miraviravy, tsy manam-bola, dia lavo amin'ny fahotana, lavo amin'ny karazana faratsiana, hoe lavo aloha de avy eo ndray miarina. Tsy zany ry havana, fa mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mijoroa amin'ny famasinana. Tadidinao ny tantaran'i Josefa. I Josefa neny nampiavaka azy dia na de namidy ho andevo azy, na de natao karazana ohatrany hoe nanaovana toetra tsy zaka azy, nidina tany amponja,
fa vakio ny soratra masina fa Andriamanitra niaraka tamin'ny foana, Andriamanitra nomba azy foana, na dia teo anoloan'ny fakapanahy azy. Mba eritrereto ane tsaiky nefa nieritrereto aloha ty zavatra ty hoe vadin'ny patronanao zao no mitory fitiavana aminao, mikoty mialatsiny amin'izay fiteny zay, mikoty ianao, ianao mpanampy kely atsy atrano, dia mengy avany le ramatoa. Za tena siora mihitsy fa io ramatoa io sady tsara tare, avy nanao volo tany amin'ny coiffure, misy karazana ranomanitra be lehibe ren'le ranomanitra manitony reny, mbola ny fomba fiteniny koa, satria olona nianatra izy, vadina manam-pahefana zany, olona nianatra zany. Io no nitory fitiavana tamin'ilay lehilahy kely mpanampy kely, lay andevo kely i Josefa. Hoe tiako ianao, ary tsy mba vitany hoe tiako fotsiny ianao dia nijanona treo fa eno eo dia hoe andao hiarakitsika, eno eo li zany tsy ho resaka fitoriana fitiavana tsotra hoe tena hoentiko any amin'ny volany ianao dia antsika sinao no tsy zany le izy, tsy resaka fitiavana tsotsotra fa eno eo hoe Josefa andao raka tonga dia hiarakitsika le ho an'ny Potifara. Fa Josefa nandahatra amin'ny farany satria mitsinjo ny efaran'ny fiainana izy, hoe raha lava ao anatin'ny tia, raha potraka ao anatin'ity fahotany tia, inona ny voka-dratsiny? Efa fantany zany, efa fantany zany, efa fantany zany. Josefa tsy te hamitaka an'Andriamanitra voalohany, tsy te hamitaka an'Andriamanitra Josefa ny voalohany, ary tsy te hamitaka ny vadiny fatanyrano satria matetika io koa mantsy matetika ny hoe ny vehivavy ihany hoe vehivavy virjina, fa misy koa ny lehilahy koa dia tokony ho lehilahy virjina, miditra ao anatin'ny tokantrano zany ianao tokony ho virjina ianao rahalahy. Josefa raha nanambady ny vadiny tena niditra atao virjina mihitsy izy, nanana fahadiovany, ary zay no anisany nitahin'Andriamanitra ny zanak'Israely, ka nahatonga andreo zanak'Israely nahita fity tany amin'ny tany Egipta afaka atao anatin'ny mosary, dia i Josefa nitahirany ny tena no madio, ny lehilahy anankiray zany na ny vehivavy anankiray mitahirany tena no madio, mandrapahatonga ny fanambadiana dia ho fitahiny zany lehilahy sy vehivavy zany. Aza midy mora ny fahatandroanao io nisy tantara kely anankiray zay teneniko amintsika, ohatran'izao le tantara kely ny arena sarobidy rehetra dia any ambanin'ny ranomasina misy azy, ny perla na ny voangy dia any anaty ranomasina lalina no ahitana zany, ary zany no anisan'ny vato sarobidy. Ny diamant na ny beryl na ny safira dia tsy ho hitanao eny amoron-tatatra eny amin'ny rano maloto eny hoe kary amin'ny la réunion kely hitady safira na beryl la tsy mahita azy, fa tsy maintsy any amin'ny farany ambany, any amin'ny toerana lalina no hitana azy. Ny arena sarobidy rehetra na ny arena miafina rehetra dia sarotra tadiavina, sarotra tadiavina. Ary hitanareo tsara fa ny matetika ny vazaha ny sinoa na ireo frantsay rehefa tonga eto Madagasikara izy dia fantany hoe atony misy an'io arena kibony tany io, dia manao fifampirarahana amin'ny fitondram-panjakana izy, dia maka taratasy ara-dalàna, dia rehefa maka taratasy ara-dalàna izy dia mitrandraka ara-dalàna, ary dia manondrana mihitsy izy satria efa ara-dalàna. Fa ny mpitrandraka tsy ara-dalàna dia matetika ny mpitrandraka eto atoerana dia tsy manara-dalàna fa samy maka zay azo ny kely eny, manivana volamena kely dia mahazo atsasaka grama na fehefany grama androany, tsy manara-dalàna tsinona, dia samy manivanivana kely be dehibe ny rehetrarehetra eny, dia hitanao fa tsy tafavoaka mihitsy satria tsy ao anatin'le tsy fanarahan-dalàna dolodolo zany. Dia mihoatra lavitra noho izany ry havana ny tenany zazavavy anankiray na ny vehivavy anankiray, ianao dia manana arena sarobidy, ary io arena sarobidy io dia tokony ho sarotra ny mitrandraka an'io, fa tsy hoe ty olona rehetrarehetra ty
karazana informel rehetrarehetra ty de mitsandraka anao dolidoly de makatsy makaroa fa tokony misy olona spesial hitondra anao eo anatrehan'Andriamanitra, hitondra anao eo anatrehan'Ray aman-dreninao, de miditra ao anatin'ny fanarahan-dalàna eny amin'ny commune. De ino olona nyekenao teo anatrehan'Andriamanitra iny, ino no mitrandraka anao ranabavy, ino no mitrandraka anao rahalahy. Zay arena sarobidy satria ny vata tena ny olona anankiray de sarobidy lavitra noho ny voangy, sarobidy noho ny perla, sarobidy noho ny safira, sarobidy noho ny diamant, sarobidy noho ny arena miafina rehetrarehetra, lay arena miafina ao anatin'ny vata tenanao. Fa raha io no mianjaanja ny tratra, mianjaanja ny lamosina, mianjaanja ny vata tenanao ray manontolo, de tadidio tsara ho avy ny mpitrandraka tsara dalàna eny an-dalana rehetrarehetra eny, de anofanao izy de iantsoantsanao izy. Fa ny zava-masina anankiray, ny zavatra sarobidy anankiray, ny arena miafina anankiray de sarotra ny mahazo azy. De toy izany tsika io raha lasy anabavy. Masina ho an'Andriamanitra, ary tokony ho masina ho an'ilay nekenao teo anatrehan'Andriamanitra ianao. Masina ianao eo anatrehan'Andriamanitra ary masina amin'le nekenao teo anatrehan'Andriamanitra. Io aneny mahatonga le hoe be lehibe ny olona manana problema resaka tokantrano resaka fitiavana io. Ny marina amin'izy io misy anankiray tsy mandeha araka ny tokony izy io. Ny fomba fidirany devoly mantsy ry havana de mizara tahaka an'izao. Raha vao misy manota ao anaty tokantrano, tafiditra ny devoly. Amin'ny fotoana misy tsy firaisan-tsaina ihany koa de tafiditra ny devoly, ary zay anisan'ny lakile ny fitahian'Andriamanitra. Lakile ny fitahiana ara-bola resako aminao eto. De ny firaisan-tsaina ao anaty tokantrano. Raha vao misy tokantrano zany manomboka tsy miraisaina de tadidio tsara. Fa manomboka manifinify ny ara-bola na tena mandalo krizy mihitsy. Torohevitra ihany zany omeko atsika izany. Anisany ihany koa lalana anankiray hitahian'Andriamanitra ny tokantrano dia samy resy lahatra andearaka ny sitrapon'Andriamanitra. Resy lahatra andearaka ny sitrapon'Andriamanitra, resy lahatra hoe ato ny toeram-pivavahana tokony hijoroantsika. Za de miteny amintsika foana rahalahy, raha mbola tsy resy lahatra mivavaka ny vadinao, ka anisan'ireny le mpanaratsiratsy mpanompon'Andriamanitra reny, mpaniratsira, de zao foana tenena aminy hoe raha mbola tsy resy lahatra izy rahalahy de hoe neny mangina fa aza miteny an'izany aloha raha mbola tsy resy lahatra ianao. Fa mampididoza ho an'ny tokantrano ny faniratsirana an'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra, indrindra fa mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra, nanosoran'Andriamanitra. Ka maniratsira ry anankiray de miteraka tena mitsotra aminao za tsy miteny hoe miteraka olana fa mitera-doza mihitsy ho an'ilay tokantrano. Raha mbola tsy resy lahatra indray ny vadinao raha matoa dia anisan'ny maniratsira, ohatra hoe maniratsira mpanompon'Andriamanitra fandimbo mitoreta miteleta, io indray le anankiray io izay rehetra izy de maniratsira, manao tsinotsinona, mandatsalatsa. De za de miteny foana hoe mandraparesy lahatra anao satria tsy maintsy ho resy lahatra ianao raha hivavaka ao anao vadinao, ary zay koa hivavaka anao mba atokanao resy lahatra anompon'Andriamanitra. De zao fidio ihany aloha ny teny aloka ny vava, aza de miteny mahery loatra, sao de anenenana, sao de anenenana. Efa hitany masoko tompoko, efa hitany masoko zany olona malemy tsy miteny, tsy mandre, fa ny masony fotsiny mivandravandra. De ozy lay mpiara-miasa anankiray manao hoe hitanao pasteur ozy olo io de mpanao fanatanjahantena malaza zany io, nanana sandry, manana ny maizy azy. Fa io sy tena nisan'ny mpaniratsira io, mpaniratsira mpanompon'Andriamanitra. Anao mba tsy laza olona hoe izy le mpanompon'Andriamanitra ny tsiratsirainy, fa maniratsira, tena maniratsira. Fa indray andro nisy zavatra mialatsiny amin'ity teny ty, nisy zavatra ohatra ny pika kely tao amin'ny lohany tao, asa tapaka lalan'ny raha madinika sa ina moa le nazo anazy tamin'izay, tonga de naleny dolo ny vatany ray manontolo, tsy nandreny ny sofiny, tsy afaka miteny ny vavany, io masony io koa zany tsy mikipy fa mivandravandra be fotsiny, vandravandra be fotsiny. Io ozy moa ny fianakaviana manao io pasteur ataovy mihitsy zay mety mba hivavao, mba delivre eo.
ka zay no mahatonga nyteny manao hoe io faniratsirana mpanompon'andriamanitra, fanaovana tsinotsinona mpanompon'andriamanitra raha mbola tsy resy lahatra ny anankiray dia teneno satria mety anao le mivavaka be reny nefa le vadinao ato manao tsinotsinona n'le mpanompon'andriamanitra mitoro ny tenin'andriamanitra aminao dia malahelo ny fonao dia teneny tsotra izy, dada neny akombony retsy aloha ny vava raha mbola tsy resy lahatra aloha fa manjary manimba ny tokantranontsika. Efa be tehibe ny fanandramana hitany amin'izany zavatra zany satria efa io ny vadinao ka ianao raha ohatra manambady tsipino, ny baiboly tsy miteny manao hoe efa tsipino ny vadinao dia isarao fa io ihany ny vadinao io. Raha koa mantsy misy mieritreritra manao hoe ay rehefa tsy sampino zany dia andao isaraka mihitsy aloha dia akany aminay efa any be dehibe, tsy afaka manao an'izany. Rehefa io safidinao dia io safidinao mandramaty, safidinao mandramaty io ary mitombona le oabolana eo, tsy haiko na oabolana le hoe lambana koa dia fato ny isarahana. Raha ohatra tsy mety hivavaka mandramaty le olona zany dia fato ny isarahana. Fara mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra le olona dia ny mpivady samy manompo an'Andriamanitra, tsy faty zany no isarahana fa tsy any an-danitra dia mbola miaraka foana manompo an'Andriamanitra foana hoe ay mbola reto zay, mbola tafara-dalana foana atraty an-danitra ty. Ka mampaherantsika raha zany tenin'Andriamanitra zany, aza mamitaka ny olo-tianao, aza mamitaka ny vadinao, aza manitsakitsaka ny tokantranonao, fa izay ny ekenao teo anatrehan'ny tompo. Itsika ne tsy halan'ny tsara anao vinanao viny be dehibe ny tsara. Hitreretinao fa isaky ny segondra dia voalaza fa misy olona eo amin'ny 12 teraka eto ambony tany zany. Reo olona 12 teraka reo tsara tare daholo. Ianao ve halan'ny tsara eto ambony tany fa mifikira amin'izay ny ekenao teo anatrehan'Andriamanitra. Ho azy any voninahitra ho anao izay mandalo olana tokantrano mivavava tsy maintsy ho mpandresy ianao. Ho anao ranabavy rahalahy amin'izao fotoan'izao tanora, mety osy angamba ianao za tena tsy tia lehilahy tsony na tsy tia vehivavy tsony. Voafitaka dia ny lehilahy rehetra tsy tianao na ny vehivavy rehetra tsy tianao. Aza mafatotra amin'izany ny tenanao, vaoza amin'ny teninao zany. Vava fa hanampy anao Andriamanitra ary hanomeny anjara voatendrinao Andriamanitra. Hanomeny anjara anao Andriamanitra. Raha tsapanao fa maratsy ianao amin'izao fotoan'izao mitanonika, efa manomboka malomaloka sy mangamangana kely mitrakara lahy mitrakara anabavy, aza mamoy fo. Fa hanomeny anjara anao Andriamanitra ary mangataha eo anatrehan'ny tompo, mba ny tompo mihitsy ny hanome zay tena tianao, tena olo tianao. Raha misy amintsika tanora eto ampamaraparanana miaraka amina olona anankiray ianao deny zao amin'izao mbola tsy mbola rakitra zao le fanambadiana, dia mahita ianao lehilahy anankiray na vehivavy anankiray manitsakitsaka anao izy, ozy ianao hoe tena hitsakitsany fa atao mpavaka pasterisy fa hitsakitsany tena sombany mihitsy ny fokony fa zany mbola ti azy, toro lalana tsotra nefa mety marary aminao ty zavatra ataoko ty manao hoe melamy moramora dia ny mbola tsy tafiditra. Zay le tenako atsika hoe safidy io ambany fitania fanahy masina. Hitanao fa mampirafy izy ary manana izy ary andrefana, mampirafy izy ary atsinanana, mampirafy izy ary ianao ataony amponga miatana fotsiny doboany isaky ny mandalo. Dia mbola entina mbavaka ihany, mbavaka pastera tena ataovy intercession mihitsy pastera mba tena ho tia izy. Melatsotra. Voditsim-bika aza manatandrify. Io ve no entina mbavaka? Olona efa manitsakitsaka io sady misotro toka ny mamilava ny mampirafy, io very tanora no entina mbavaka. Fa rehefa any izy dia any fa amasino an'ny tompo ny tenanao fa ho hitanao fa omen'Andriamanitra anao ny anjaranao. Ny tompo ahitantsika hivavaka tsika tompoka. Raha eo misaotra anao ny amin'izany fampianarana izany. Teny avy amin'ny baiboly no nambaranay teto ary azoko antoka tompo fa anova fiaina tokantrano maro, anova tanora maro mba hijoro amin'ny fahamasinana, mba hijoro amin'ny sitraponao Andriamanitra, ary anafaka ihany koa reo olona feno ratraposy alahelo voadona amin'ny resaka fitiavana dia anamboatra an'izy ireny ianao anasitrana ny fo maratry ianao androany. Andriamanitra vavaka ho an'ny dada sineny ho an'ny tanora rehetra mba tsy ho diso fanapahan-kevitra safidy eo amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny amin'ny anaranao Jesosy, amen. Hatreo ny fotoanantsika androany veloma tompoko, ny tompo hitantsika. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijoronao vavolombelona maro
no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny olo, vahao ny olo, nandeha tantety izy mba asika.